dia iny koa no ivadiantsika eo amin'ny pejim-baoan'ny fampianarana vampitoana ny fidiran'ny mpianatra rehetra tokoa izao na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana samy manentana ny mpianatra azoto iroso amin'izao mpianarana vaovao izao avokoa ireo sekoly rehetra ka anisan'izany ny UFASM dia jerentsika ny fandadidina nataony namana Anta Ratsito. Taorin'ny rentrée pédagogique herinandro lasay dia miroso amin'ny rentrée scolaire amin'izay ny sekoly UFASM etsy Andravoangy androany. Toy ny fanaony isan-taona nefa dia ambohim-pionan'ny mpianatra mpanabe ary ny ray aman-dreny ny teo atokotany-tsekoly io maraina io, ny fampitafana sy ny fampizarana ny fandaharam-pampianarana. Feno hipoka ny toerana ary samy nanamafy ny antony itiavan'ny sekoly UFASM avokoa ireo ray aman-dreny tonga tao an-toerana. Manokana safiafin'ny SSM zany dia eo amin'ilay fampindrana ilay disiplinina tena mahafinaritra hoe sady ahitana vokatra tsara zany mitsinjo tsara ny mpanabe eo amin'ny asan'ny fampianarana sy ny fiainan'ny ankizy rehetra zany dia misy vokatra tsara tamin'ny SSM izay ny safianako ny disiplinina zany indrindra eo amin'ilay asan'ny fampianarana zany. Ny tao-trano tsy efa nirery hoy ny fiteny mahazatra koa nanamafy ny talen'ny sekoly Ramatoa Razafimanantsoa Eliana fa miara-miasa akaiky mandavataona ny mpanabe, ny ray aman-dreny ary ny mpianatra mba ahazona vokatra tsara hatrany eo amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana. Ny FSM tompoko amin'izao mpianabe miaraka amin'ny ray aman-dreny zao dia manao etoana ny fakasitrana ary ny fisaorana satria nahoana tokoa moa raha miantso izahay eto amin'ny sekoly ka tongotsika dia tena nangasiasy izahay fa tonga kosa ianareo nampiseho an'izany hoe fahavononana hiara-miasa araka ny fiteny hoe ny tokantrano ny fanabeazana tsy fandrery dia tena mariana amin'izao fiatombohan'ny tom-pianarana izao fa ny zava-dehibe dia zany atao hoe fanabeazana manomana amin'ny mpianatra izay amin'ny lafiny fampianarana ampitombo fahalalana fa tsy adino ihany koa zany atao hoe fanabeazana dia ny aolombanina ny taranaka malagasy tsy malagasy ihany koa ny mpianatra fa misy zareo sinoa isany koa ny karana. Mahatratra 900 eo ny mpianatry ny UFASM amin'izao taom-pianarana vaovao izao, 50 ny mpampianatra amin'ny taranja rehetra ary 12 kosa no mpiandraikitra raha.